faly miarapatsika indray ry havana n'ity andro an'ity a dia raina ny tompo satria zava-dehibe loatra no afanao mandray io internetinao io na ihany koa mijery an'io telefonina io mihaino zao fandaharana izao toroteny zao ary ho anao manokana ity ten'Andriamanitra ity iteny aminao Andriamanitra iresaka aminao Andriamanitra manakambara aminao Andriamanitra tahaka ny tenenan'ilay lehilahy Simona boka andray mandeha manao hoe ny Simona manakambara aminao ary tahaka izany ihany koa no tian'Andriamanitra ambara aminao. Ten'Andriamanitra dia manambara fa tsy misy mahay manantonao izy ratsy ny taon'ny raiko izay any an-danitra. Neverinao ngamba fa hoe mety kisendrasendra no nienonao ity fandaran'ity mitsapatsapa fotsiny ianao toy izy ianao hoe inona ty zavatra miseho eto ity fa amin'Andriamanitra dia zavatra efa nomaniny manokana fa tia resaka aminao Andriamanitra androany manakambara aminao Andriamanitra androany ary fitiavan'Andriamanitra anao manokana zany ny taomin'Andriamanitra any amin'ny Osea toko fa 4:12 dia misy amin'izao teny zao hoe fa ny fitaoman'Andriamanitra anao dia tahaka ny tarihany sarihany amin'ny tady vavarany fitiavany ianao. Marika fitiavan'Andriamanitra antsika ravany dia raiso ho fifaliana ho anao ty andro an'io ty hanakambara aminao Jesosy ary zavatra tiany Jesosy ho anao dia fiainana ho ny ten'Andriamanitra any amin'ny Jaona toko 7:10 hoe zaho mba ho avy hanananao fiainana ary ny fiainana tian'Andriamanitra homenanao dia tsy fiainana kely tsy fiainana tontonony fa fiainana be dia be. Amin'ny teny frantsay dia hoe en abondance ary zany be dia be zany dia tsy hoe be dia be hoe ohatran'izao ny isany ohatran'izao ny lanjany fa mitobaka manendrika mipitana amin'ny hafa ary le be dia be tian'Andriamanitra ho tenena aminao androany dia le hoe maharitra mandrakizay ary zany fiainana maharitra mandrakizay zany rehefa nomanin'Andriamanitra raha teo ho an'ny olona rehetra zay vonina tokoa ny tena iaino azy sy hiara-dalana amin'ny tsy eo akaikany. Ten'Andriamanitra any amin'ny Joba toko fa 2:20 dia toy izao hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia atana ary zany nahatongavan'ny soa zany nahatongavan'ny fitahiana zany nahatongavan'ny zavatry ny lanitra ho anao raha tena voniny mifankazatra amin'ny tsy toy ianao. Androany ara dia miteza ianao hanokana fotoana minitra vitsy iresahanao amin'Andriamanitra ienonao an'Andriamanitra marimarina tokoa ary ny ten'Andriamanitra hoe atongilany ny sofinareo fa manakambara aminareo any amin'ny Josua toko 1:9 dia misy an'izao teny zao any manao hoe amin'ny zanak'Israely no ny antefa ny teny hoe aoka tsy ala mivavanao ity boky ny lalànty fa saintsaino andro aman'alina hitandremanao anao arak'izay rehetra voasoratra eo ary amin'izany dia ho ravorary ny lalanao ary ho ambininy ianao. Ny tena tian'Andriamanitra ho fiainanao zay manatrika ity fotoana ity ry havana dia hanananao ho amin'ny fiainanao ary tsy hiala ao anatin'ny fonao ny vavanao ny fiainan'ny ten'Andriamanitra. Ho ny ten'Andriamanitra na Jeremia toko fa 5:20 andininy fa 9:20 hoe hitako ny teninao ary tsy hoe hita fotsiny ihany fa hoy ny ten'Andriamanitra hoe reko ny teninao ka nohaniko ary ny teninao dia nanjary fifaliana sy firavoravon'ny fo amin'ny fotoana andrenesanao androany io ten'Andriamanitra tonga any am-potsofonao io ry havana ka tena hoe ampidinina ho any anatin'ny fonao ny ten'Andriamanitra dia tsarovy ekeo ino fa hitondra hamamiana ao anatin'ny teninao zany
ao anatin'ny fiainanao zany ary rehefa mamy ao anatin'ny teninao io dia miteraka firavoravonao aminao ange, teraka hainao anao ange, teraka fahasambaranao anao ange, teraka fandresenao anao ange. Ary zany natonga ny mpanao salamo ny teny ray mandeha any amin'ny salamo 5:20 any manao hoe zao ny voasoratra ny salamo 5:20 manomboka ery amin'ny andininy roapolo ery vakiko andininy 10 ery manao hoe irina noho ny volamena ny tenandriamanitra, maro misary bidy lafo vidy, misy lanja bitaka ny volamena sy ny vatsoa ny varahana moa. Ary eto dia zao ny voatsoratra hoe ary mamy toy ny tantely, eno izy toy ny toa tantely mitete, zany hoe le mbola vao mivoaka ao anatin'le tantely iny mihitsiny, le tena fray mihitsiny. Zany tenandriamanitra raha tena iananao zany teraka fiainanao anao ny tenandriamanitra. Hoy ny ohabolana 4:22 hoe fa ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy. Ary tsy aina ihany fa miteraka fahasalamana ihany koa ho an'ny nofinao rehetra. Ka androany raha tena vonina ny ianao zao tenandriamanitra zao ianao ry havana, teraka fahasalamana ho anao. Tsy ho anao ihany fa ho an'ny tokantranonao, ho an'ny manodidina anao ny tenin'i Kristy izay tiany Jesosy ho resahana aminao. Mingavy anao ary amin'ity andro anio ty, meteza ianao hiary vavaka amiko fotoana fohy. Akipio mihitsy ny masonao eo ampianona, eo amin'ny YouTube eo, dia tena teneny mihitsy hoe Andriamanitra raha hiteny marinamiko ary anao androany, amarino ny teninao ary ataovy tena miteraka fiainanao ato koa raha io teniteninao lazany eo paster io. Mavakitsika sotranao zay Andriamanitra tomponay eo. Fa ty fotoanan'io ty dia nomaninao manokana hitenenanao aminay indray. Tonga ianao hiresaka aminay, manakambara aminay, manefy anay, manamboatra anay, manitsy anay, karakara anay. Ary rehefa miteny anao dia miteraka fiainana, fifaliana, fandresena, fanavaozana. Ary tianao hiavao isan'andro ny fiainanay, ny toetranay no amin'ilay manontolo, satria zany ny sitraponao ho an'ny zanakamalananao. Dia rainay manokana ianao ny amin'ity fotoanan'io ty, satria matoa tanteraka zao dia noho ny fandaharana avy aminao, ary matoa zahay tafaheno ty fandaharana ty dia noho ny sitraponao. Dia rainay ianao tompo, amin'ny anaran'i Jesu Kristy tompony tompo sy mpanjakanay zany vavaka izany. Amen. Eny ary raha manana baiboly ianao any an-trano any, eo ampianonao dia manasanao mba hamaky izao tenin'Andriamanitra izao, satria araka ny teneniko anao teo tsara ny tenin'Andriamanitra. Amin'ny Ezekela 4:30 no vakitsika. Ezekela 4:30. Ny ao amin'ny andininy 20 dia toy izao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no ny tonga tany amin'ny firenena izay naliana izy, dia tonga fandotona ny anarako masina tamin'ny nanaovan'ny olona azy hoe reto ny olo Jehova, nefa niala tamin'ny tanan'i Jehova izy. Ary no ny tonga tany amin'ny firenena izay naliana izy, dia tsy arak'izay nieritreretan'Andriamanitra azy no nieritreretan'Andriamanitra io olona io, na dia nitondra ny anaran'ilay antsoina hoe Kristy, kristiana ary izy, dia tsy zany velively kay ny fiainan'ilay olona, fa nolotony ny anaran'Andriamanitra, natao ny tsinotsinona ny anara-masin'Andriamanitra, nataony fahambaraka ny izy zay no heveren'Andriamanitra sy ho ambasadora, izy zay no heveren'Andriamanitra ho iraka manokana apita ny anaran'ilay anaran'Andriamanitra mahery any amin'ny firenena izay nanondran'Andriamanitra azy. Ary dia nampalahelo izany zanak'Israely zany. Indraindray dia ho toy izany tokoa ny fiainatsika. Ary androany dia ny antony atongavako eto amin'ity toerana ity, hanambarako anao zao tenin'Andriamanitra zao ry havana,
dia tsy hoe noho ny fitiavako te hisehoseho sy te ho hitanao eto fotsiny fa ny antony atongavako eto tena ilaza aminao fa ny Andriamanitra ivavahako sy ny Andriamanitra zay niekenao ho tompo sy mpamonjy anao io ange ka sarom-piaro ary tena tsy misangisangy tsy milalao fa tena misy zavatra tiano hovaina aminao. Androany dia misy zavatra anankiray asa raha manaraka tsara ianao eo. Misy zavatra anankiroa ihany tiako tsindriana voalohany dia la hoe misy lalana anankiroa nisoritan'Andriamanitra ho an'izao tontolo zao. Ka ianao manatrika io mety ao anatin'le lalana anankiray ianao dia ilay hoe olona zay efa nivonjen'Andriamanitra efa noman'Andriamanitra ho anao ny fanalahidy lakile andianana makany amin'ny fiainana mandrakizay ary efa vitan'Andriamanitra any amin'ny fiainana mandrakizay ny toerana sarobidy tsy natao tanana ho anao.